Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Miarabantsika rehetra tompoko amin'ny alalan'izao fionantsika izao. Mankasitraka misaotra eram-poeran-tsaina anao manaraka ny taridalana ataontsika. Maro dia maro ianareo isaorana an-tanandroa, ary tsy hoe manaraka fotsiny fa maro dia maro ihany koa no mizara izany any mivaza tany rehetra. Isaorana isika rehetra. Ilaintsika ny fiovampo. Lohahevitra iarahantsika mianatra mandinika androany. Tena ilaina ny fiovampo. Tantarany ilay manam-pahaizana jiosy atao hoe Nikodemosy ao amin'ny Jaona 4 no misy ny lohahevitra. Andininy 4 manao hoe Jesosy namaly ka nanao hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Niresaka tamin'ny Nikodemosy Jesosy Kristy dia nanambara, nanamafy Jesosy raha tsy hateraka indray ny olona, ary dia tena nizingiziny Jesosy mihitsy, lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Izany hoe ny heviny izany dia izao fianianana tena tsy hita intsony izay anambarana azy hoe tena marina dia marina. Raha tsy hateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Misy karazan'olona te hiditra any fanjakan'Andriamanitra kanefa tsy te ho hateraka. Dia hoy Jesosy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy hateraka tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ny Nikodemosy io dia mpitarika jiosy izy io. Ny dikany dia hoe mizara roa zany, Nikos mpitarika, mpife, ary ny Demos vahoaka. Zay zany ity Nikodemosy ity, mpife vahoaka, mpitarika vahoaka. Dia nanantona an Jesosy tamin'ny mangingina maizina izy, satria menatra ihany izy ny hoe samy mba mahay zao ve dia ahoana ny fanontany fampila hevitra. Dia nanantona an Jesosy tamin'ny mangingina izy. Ka anankiroa zany no tena votoatin-kevitra nilazan Jesosy hoe marina dia marina tokoa. Ny voalohany dia izao, sarotra dia sarotra ny mandresy lahatra olona manam-pahaizana. Sarotra dia namafisin Jesosy hoe manam-pahaizana ianao fa izao zany tena milaza aminao marina dia marina tokoa, fa raha tsy hateraka ny olona dia tsy mahazo miditra ny fiainana mandrakizay. Izay ny voalohany. Ny faharoa dia izao, efa be dia be ireo foto-kevitra naparitaky ny manam-pahaizana any amin'ny olona, satria matetika moa zany ny olona manam-pahaizana manana hery-miasa mangina, manana influence, dia matetika reny ny toteny amin'ny vahoaka. Dia hoy Jesosy hoe ianao miteneniko ianao, tenenina koa amin'ny vahoaka rehetra, tsy azo vonjena raha tsy hateraka indray. Inona izany? Ny batisa, ny fiovampo zany, ny fiasa mahomby ny fanahy masina no azona ny fiovampo eo ny fahateram-baovao. Ary tsy maintsy hateraka indray ny olona, tsy maintsy milevitra eo ambany taridalana omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny batisa. Ny batisa dia midika fandaozana ny toetra fihaino fahotana, tsy fahalalana ny marina momba an'Andriamanitra, ary fidirana ao aminatina fiarahamonina vaovao izay mahalala ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy hovaina isika. Zao ny ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Salamo 119:20, vavaka nataon'i Davidy io rehefa tena nahatsiaro ny adalana vitany, ny tsy mety rehetra nataony, vonon'olona, fijangajangana, lainga, fitaka izay nataony tamin'ny Ori, nahazona ny Batseba. Dia hoy Davida hoe amorony fo madio ao Andriamanitra, ary havaozy iorona marina ny fanahiko ato anatiko. Tompo, avaozy ny foko, te hanana fiovampo marina. Ary Andriamanitra ny te hanome fo vaovao antsika. Ahoana ny ambakany soratra masina? Omeko fo vaovao ianareo, ongotako aminareo ny fo vato, omeko fo nofo ianareo. Izany no tian'Andriamanitra. Ina moa zany tena tanjon'Andriamanitra? Omen'Andriamanitra antsika ny fomba rehetra hahavoavonjy antsika. Fa izao mila manatona an Jesosy tahaka ny nataon'i Nikodemosy isika. Dia tenenin Jesosy hoe raha tsy hateraka indray dia tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Mila hateraka isan'andro isika ary namana. Ekena fa maro amintsika nefa vita batisa, nanolo tena tamin'ny ranony batisa, efa tonga zanak'Andriamanitra, kanefa ilaina avaozina isan'andro zany fanoloran-tena izany. Ka ho tanteraka amintsika ilay fiovampo
izay tian'Andriamanitra iainantsika. Hivavaka isika. Ry tompo tsaro, misaotra anao izay fa fomba maro no ampiasainao amonjenanay ary tokony hahakasika ny tsiraray avy aminay izany. Indraindray mafo izay, indraindray beriare no ny toerana anananay, ny vola anananay, ny fahefana. Tompo tsaro, ataovy manaiky ny sitraponao izay, ka enao no hanao ny fandidinany fonay opération, ka omenao ny fo vaovao izahay, amoronanao fo vaovao, ongotanao ny fo nofo, ka dia anana fahadiovampo izay. Ataovy batisan'ny fanahy sanandro izay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.